toy ny mazatra dia rapitso alakamisy indray no hitanao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao ny gazety soa ka ny gazety soa larana faray sy efajato indray no hitanao eny amin'ireo mpivarotra gazety mahazatra anao. Reo jerentsika atao anatin'ity sary ity ireo lohahevitra vaovao sy ireo sombitsombon'ireo zava-baovao izay hoentin'ny gazety soa antsika ho an'ny andro rahampitso. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana. Alakamisy indray ny andro rahampitso ka nilarana faharay sy efajato amin'ny gazety soa nivoaka manomboka rahampitso alakamisy izay. Lohahevitra maromaro sy mahaliana hatrany no man'ny gazety ho antsika ka ho amin'ny rahampitso eo amin'ny resaka lamaody izay efa nentin'ny gazety soa tao anatin'ny herinandro maromaro izao dia ny Andriambavilanitra Victoria Beckham indray no ampahafantarina antsika ny lamaody fanoana. Eo amin'ny resaka fikolokoloana ny vatana sy lamaody izay hatrany, ahoana ny fikojakojana ny endrika amam-batana amin'izao antsika izao. Ao anatin'ny gazety no ahitantsika izay torohevitra izay. Resahan'ny gazety ihany koa fa ny olona kinga sy misaina no matory tara. Ary izany no tanano tariketo tsy alazo fahitoetra hatrambaranga amin'ny rehetra. Tsy vitany tsara bika sy manja intsony fotsiny ny vehivavy amin'izao fotoana izao fa dia manam-pahaizana ihany koa raha ny tatitra antaony ny gazety soa amintsika. Mbola entin'ny gazety soa amintsika ihany koa ny friandamody any ivelany any ao anatin'ity laharana faharay sy efajato ity. Maromaro ihany koa ny lantsoratra amin'ny teny frantsay hitondran'ny gazety soa ireo zava-mahaliana maro isan-karazany any ivelany any. Aza toloana ary makany anjara gazetinao dia ny rahampitso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Irendray araka izany ireo zava-baovao izay hoentin'ny gazety soa antsika ka ivoaka ho anao rahampitso alakamisy. Izay ihany koa tompo kilasy togovavy no mamarana ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Isaoranao nanjoy hatrany ny fahitalavitra matv nandritra izay fotoanany fampalalam-baovao izay. Manentana anao hatrany kosa izay tsy saraka amin'ny fahitalavitra fa mbola ao ireo fandaharana izay hoarahinao aoriana izao fampalalam-baovao izao. Mametraka veloma mandrapitafa indray ary ny tenako tompo kilasy tompokovavy.